Salama tompoko, tahin'Andriamanitra indray ianao. Androany hifampahery indray tsika hiresaka momba ny hoe azadino ny loharanonao. Ahoana indray ary izany? Be dia be ny olona eto amin'ny fiarahamonina tena manadino ny loharanony. Misy fotoana moa misy fomba fiteny izay hoe aza androrana ny rano avy nosotroinao. Misy olona miteny koa hoe ny fomba malagasy miteny hoe aza mitsipa-doha laka ny tany, izany hoe lakana ny ampitanao dia aza dakana nefa natafitanao iny. Be dia be ny hitantsika eto amin'ny fiarahamonina hoe rehefa manomboka manam-bola ny olona na rehefa manomboka tafita ny olona dia manadino ny loharano na tonga anazy tafita, na manadino ny olona nanampy anazy. Misy ara ny olona zanaka manadino ny ray aman-dreny izay nitaizana azy rehefa tafita izy. Za mino hoe tsy hainao izay, ary za koa mino hoe raha ohatra ka ao anatin'izay ianao nefany dia mbola azo vaina izany androany fa azadonoina ny loharanonao. Na ihany koa misy fotoana hoe namana nanampy tamin'ny fotoana sarotra dia azadonoina ny namanao nanampy anao tamin'ny fotoana sarotra. Azadonoina ny olona nampianatra anao nahatonga anao ho tonga amin'ny toerana misy anao androany. Azadino ilay olona nanampy anao rehefa ianao ilay sahirana be iny dia tsisy olon-kafa nanampy anao. Azadino ny olona nanoro hevitra anao nahatonga anao nahomby na nahatonga anao ho tafita. Izay indray ny hafatritsika androany hoe azadino ny loharanonao. Dia misy teny izay ao amin'ny Deotoronomia tiako vakiana aminao, mampitandrin'Andriamanitra hoe azadino rehefa ohatra ianao ka tafita, rehefa ohatra ianao ka nahavory harena ary sitrapon'Andriamanitra izany, rehefa ohatra ianao ka afaka mita olona maro dia azadino fa Andriamanitra no nanome an'izany anao, fa tsy ny herin'ny tenanao, hery tena ekeko hoe niezaka ianao, fa tsy ny herin'ny tenanao irery fa Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy ny loharano. Andao dia vakiantsika Deotoronomia toko 9 raisitsika eo amin'ny 10 dia ajantsika ny amin'ny 17. Lavalava kely ny androany tsy ohatran'ny mahazatra fa mino hoe andray zavatra be ianao aorianan'ity, ary mino hoe ampifanitsy ny fonao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao rehefa avy mamaky an'ity tenintsika dia afaka ny ahatsiaro ny loharanonao ianao dia anaiky foana ianao vavanao hoe Andriamanitra no natoy izao Ozy ny teniny ao amin'ny Deotoronomia toko 9 tsika manomboka dia ozy izy: ary rehefa ninana ianao ka voky ary nisaotra ny Jehovah Andriamanitrao no ny tanysoa izay nomeny anao, eto teny Andriamanitra mihitsy nanome, dia mitandremo fandrao ho adinonao Jehovah Andriamanitrao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny izay andidiko anao anio. Fandrao rehefa ninana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao, ary mihamaro ny ombonao sy ny ondry amanosonao, ary mitombo ny volafotsinao sy ny volamenanao, ary mitombo ny fanananao rehetra, dia hiavinavina ny fonao ka ho adinonao Jehovah Andriamanitrao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, izay nitondranao avy tamin'ny efitra lehibe sady matahotra izay misy menarana sy maimbo ka dia tany mangetana tsy misy rano, ary nampivoaka ny rano ho anao avy tamin'ny vato lampy avy vato, izay nanome anao mana hohanina tany anefitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba ampanetry tenanao sy hizaha toetranao ary hanisy soanao any am-parany. Ary andrao anao anakapo hoe etsika ilay mitandrina, ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao harena izao. Raha ohatra izany ianao ka manan-karena izao dia tsy mitanja ny kao, azafady, tsy mitanja kao, tsy ny herin'ny tananao no nahazoanao an'izany fa Andriamanitra. Dia izao azadino ny loharanao satria Andriamanitra ny loharano dia azadino. Dia hozy izy amin'ny 17 hoe fa tsarovy Jehovah Andriamanitrao fa izy no nanome anao hery hahavory harena mba hahoriny ny fanekeny izay nianianany tamin'ireo rainao tahaka ny amin'izao anio izao. Izao azadino ny loharanonao. Azadino Andriamanitra izay nanome anao hery, satria raha tsy nomen'Andriamanitra hery koa ianao tsy afaka niasa. Za koa raha tsy men'Andriamanitra hery tsy afaka manao ninino. Dia rehefa nomeny hery ianao hahavory an'izany dia azadino fa izy ny loharano. Izy ihany ny loharano ary izy ihany ny mpamatsy avy amin'ny zavatra rehetra. Dia izao
aza adino ny loharanao. Dia rehefa tsy manadino an'Andriamanitra koa ianao, aza adino ny olona nanosika anao, aza adino ny olona nampahery anao, aza adino ny olona namonjy anao, fa tsarovy ireny olona ireny. Izay indray ary ny afarintsika androany mino hoe nanampy anao ny afarintsika androany, ary mino hoe mampiova ny toe-tsainao indray koa ny afarintsika androany samy hitahin'Andriamanitra tompoko.